Naneo ny hevindry manoloana izay asa fampiororona matetipitranga ao Eropa izay moa ny mpahay toe-karena malagasy Andriamatoa Hugues Johnson ny tenany izay nanambara ary nanazava fa tsy maintsy misy akony eo amin'ny toe-karem-pirenena sy ny toe-karena manerana izao tontolo izao ny tranga tahaka ireny. Fanampanazavana. Misy fiatraikany eo amin'ny sehatra ara-toe-karena ireo asa fampiororona samihafa izay mitranga ny Frantsa tato ato. Raha nambara ny mpahay toe-karena Hugues Johnson. Anana olana eo amin'ny sehatry ny fizahantany ny Eropa iray manontolo. Le any Nisiny zao dia hoe be dia be ny touriste tsy ho avy any Nice intsony. Dia be dia be ny azo lazaina hoe commande ny amin'ny hôtely sy ny réservation rehetra annulé daholo. Zava-doza ny fisian'izany terrorisme zany. Ary mino fa Eropa iray manontolo zany zao anana problème amin'ny resaka tourisme, resaka fitaingenana aeroplanina sy ny karazany ireo. Fa mila zany ny Union européenne matanjaka tsara, manana stratégie amin'io resaka fampiororona io mba tonga ny économie européenne andeha. Fa raha ohatra hoe manana olana ny Eropa tsy afaka hanampy ny firenena mahandrako izy, na dia milaza izy hoe hanampy ny firenena afrikanina mivahantrana dia misarotra be ilay izy. Raha manana olana ny Eropa sy ny vola euro dia hovereziny dolara, kanefa ny dolara no tena vola fampiasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na ny monnaie de transaction internationale. Raha mahazo aina ny dolara dia hosahirana ny firenena rehetra ary hisy fiantraikany amin'ny vidin'entana ety Madagasikara.